mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Fandarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny akiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 alina ora eo. Mivavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toro-teny sy fampahelezana. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Sambatra izay volaniaino ka miaro tony mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polam-baravarana. Mialoha ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba hisaisainako ny teninao. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Alléluia, dia amin'ny fifaliana lehibe indray ray havana malala, lasina vavy malala ao amin'ny tompo no hiara-banantsika tsirairay avy anatin'izao fandarantsika vavaka fiamenana izay ranao fandarana andramoka izao ny akiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra ny fiadanan'ny tompony hanapaka amin'ny isa-tokantrano izy ambatan'ny olona izay tonga mandray an'izao fandarana izao. Dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra tonga soa arabaina ianao velona somatsara tavavoreto indray tsika androany no ny fahasoavan'Andriamanitra dia mazaho hery mazaho panahy dia samy tahiny tompo isika rehetrarehetra. Menoha ny zavatra rehetra aloha andolo tsika ametraka ty fotoana ty ampilatan'Andriamanitra, andolo tsika hivavaka ametraka ny fotoana ampilatan'Andriamanitra ka andao ampandrosotsika nambavitsika marina ty anah ny Canada izy nitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana amin'ity androany ity. Ny Jesosy marina ty anah anao ny fitenenana. Mahakasitaka pasitera amin'ny fitenenana ndasika vavaka mahafandarantsika. Andriamanitra misaotra anao zahay tafita amin'ny tontolo andronay anio tavory eto indray. Akofy Jehovah ny fitaovanay rehetra sy izay zavatra rehetrarehetra ampiasainay eto na ny telefona na ny ordinateur ninona ampiasainay dia anao miaro azy amin'ny asany devoly. Ny teny rehetra mivoaka eto anie dia ampahery ahendry ary ampifankatia-anay. Tsisy devoly afaka hanapaka ny zavatra ataonay eto fa voarinao izany Andriamanitra. Fanahy masonao midina amin'ny pasiteranay hatrany ary ameo révélation izy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ho teneniny eo. Zavatra ho teneniny eo koa dia akasika ny fosy fanahy izay rehetra manatrika eto. Izany vavaka izany no asandratray ho an'ny mpiray mivavaka aminay sy izay rehetra tonga eto amin'ny fandaharana eto ka ampahery anay anio. Alléluia, amen. Alléluia, ankasitraka andrianao nanabavy nanabavy marina ty anato anatin'izay vavaka mampezana etinao zay dia Andriamanitra manaka pasoavana anie mafy ty anao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia maheleza foana amin'ny asan'ny tompo. Alléluia. Raha isarany tsodrano tsodrantsika dia amin'ny salama faharoa amby efapolo andininy fahasivika hatramin'ny faha 1 salama faharoa amby efapolo andininy fahasivika hatramin'ny faha 1 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe: hoy izaho amin'Andriamanitra vatolampoko fady aveko, hoy izaho amin'Andriamanitra vatolampoko, nahoana nanadino ahy ianao, nahoana nandeha nitsoretra aho noho ny fampahorian'ny fahavaloko, toy ny zavatra mahatorotoro ny taolako ny fandatsan'ny fahavaloko ka hoy izy isan'andro, aiza izay Andriamanitra ao andiny faha 1 nahoana mitanondrika ianao ary fanahiko, ary nahoana no mitoroka ato anatiko ianao, manantenana Andriamanitra fa mbola hiterazy ihany izy ny famonjena ny tavako sady Andriamanitra
Halleloia. Amen. Aza mitanondrika fa eo Andriamanitsika tsy mba manary io a. Eo Andriamanitra itsika io a, tsy mba mamela atsika io a, fa mitoetra sy mijoro ho famonjena ho atsika foana Jehovahandriamanitra amin'ny andro rehetra iainantsika. Raha masina mandalondalo ady ianao amin'izao fotoana izao a, mety akorain'ny fahavalo mihitsy ary ianao iza zay Andriamanitra io. Zao fotsiny tenenina ny tenanao, aza mitoloko ianao hoe, aza mitanondrika fa tsy maintsy ho avy le fotoana. Amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka amintsika rehetra ne zany a. Nain Jesosy Arsandola Koety a, nambiny Somakrinina Koety, Mesobe anjana Arabie Saoudite. Aingodrina Renasolo France, Roseminina France, Natiana Canada, Erikaraky France, Kadaka Malala France, Mirarandre Malala Allemagne, Yama Koety, Tsijamboravela France, Artisanandre Madagasikara, France, Mampionina France, Tozy Jesosy Fanakizay Allemagne, Fernarakotoa France, Someva France, André Zuzella Suisse, Natalina Marie Charline Madagasikara, Mesobe anjana Arabie Saoudite, Tsijamboravela France, Asina Apostole Madagasikara, Natiana Canada, efa niteneniko teo, Marie-Jo États-Unis, Angèle Pagès France, Thierry Berthelot, bonsoir, France, ao ihany koa Mesobe anjana efa niteneniko teo, Hortensine Koety, Ieme Manampitso France, tonga soa, tahiny tompo a, isika rehetrarehetra. Inona ary a no azonao ameza voninahitra n'Andriamanitra? Ndao tsika ame voninahitra n'Andriamanitra. Tsy avelantsika manomboka ty fandarana ty raha tsy manome voninahitra n'Andriamanitra isika. Ny za androany a, dia nisy fitahin'Andriamanitra niditra tamin'ny fiainako. Halleloia. Nisy fitahin'Andriamanitra niditra tamin'ny fiainako ary tsapako mihitsy hoe izao fandarana misy izao aloha dia efa fitsinova volombelona. Halleloia. Nisy ny fandarana. Halleloia. Satria arivariva teo tsy maintsy misy toerana lavilavitra kely nalehako. Dia efa somary manao tendrota tamin'ny diakona ihany hoe mbola entinam-bavaka aho a, tsy hay na mbola izy ny fandarana na tsisy a. Fa eny an-dalana dia nosy avy misy ny fandarana. Dia tahiny tompotsika fa tafavory soa tsara eto misy ny fandarana. Dia sady miaramba amin'izay mety mbola tsy nalabaiko nefa voanao vao tonga teto. Marcel Rafalmanana androany zay vao nahitanao tonga eto a, dia miarabanao manokana invité spécial zany ianao a, dia toloranay anao ny arahaba sy ny tonga soa. Dia raha mahazo nolazaina izy moa misy anao mba hiafahanay miarahaba no indray amin'ny fotoana manaraka tongavanao eto. Dia mahareta hatramin'ny farany dia mahazaho hery a, mahazaho aim-panahy. Claude Arazaka France dia tahiny Jesosy daholo. Fitahin'Andriamanitra nirotsaka ary tsy hainy tohanana ary arak'lirantsika iny hoe tsy hita hoe lava izy fa dia tonga fotsiny ny fahasoavan'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Ka dia zay rijoroko avolombelona aminareo a, ny fahasoavany tsy mety ritra izay miseho amin'ny fiainana menakavy a. Ka dia tahiny tompontsika rehetra. Anjaranareo indray zao heniritsika ao anatin'ny tirity ianao afaka mijoro avolombelona inona mba fahasoavan'Andriamanitra ataony tamin'ny fiainanao. Andao aloha tsika hanao antirity androany hoe ny fiainako Jesosy a apetraka eo aminao a. Ny fiainako Evelina Rodriguez Arabie Saoudite, Lovlitina France. Halleloia, tonga soa daholo. Ndao ary mianao finaritra daholo a, dia anjaranao indray zao a. Io koa iaina fa tafiditra, tahiny Jesosy Evelina Rodriguez, tahiny tompo daholo mianao finaritra daholo ary.
Alleloia, tsara irina sotra mampiona ny fitenena iriny da iny tompontsika rehetrarehetra tonga soa normalase eno Madagasikara dia aika efa niteny tato raha lafidy ozy izy any Marseille rafa-manina zany raha lafidy ny antsointsika azy any Marseille misy azy eto France zany tonga soa azafady fa tsy hitako le mesagenao fa tsy voavaliko hatramin'ny farany hainao efa niteny hoe aiza no mipetraka tonga soa ihany koa normalase eny Madagasikara Marie-Gilda Koety marina tena mankasitraka tamin'ny vavaka mamy Jesosy mpandresy Madagasikara. Alléluia. Artisanat de Madagascar France tonga soa lina hoy someva manomboka amin'ny someva ka mafijona vavolombelona zany raha tsy diso fa nisy tao ambonimbony tao teo amin'ny someva nanomboka tena Jesosy malala izy fa vita soma tsara ny tontolo andro vita nahazo fahasalamana hatrany tsy nahimba vao ratsy velonaina tonga antsika mianakavy. Alleluia amen. Tsara ianao Jesosy malala tompony sabata misaotra ny someva. Alleluia hoy izy okiamba hoe alleluia voninahitro n'Andriamanitra ihany fa mbola nahatratra zao fotoana izao. Alleluia tena feno fitahiny tontolo andro ary de raiko Jesosy fa mahagaga izy sady lasa vakansa ny patron izy mianakavy izay arovavy ihany no ato piasa ray io no nomen'ny patron ny carte foentina metsena raha misy zavatra ilaina izy dia mandehana any amin'ny mpivarotra. Alleluia samba ny teo amin'ny fiainako ananana ny confiance be ohatran'izany. Alleluia voninahitra ho azy rery any tsara Jesosy mahafinaritra zany confiance be zany Alleluia hoy arikarako hoe alleluia dia raiko Jesosy fa ny tontolo androko androany dia tena ny lamina be indrindra tany am-piasana sady nisy asa tokony nataoko izay androany dia tsy hitako izay thème proposena fa rehefa tao am-piasana za dia nivavaka dia niteny ny fanamasina nomeny ny fanamasina tolotsaina dia vitako ihany le izy amen. Tsara Jesosy mahafinaritra zany hoy olo malalaseny hoe misaotra ny Jesosy noho ny fitantanany tontolo andro anio lavitry ny loza feno famindrapo ary afaka manatrika ny fotoana afaka fimbelona indray dia raina hatrany ny anarany. Alleluia amen. Zay koa faly be misy mahitanao nolo malalaseny amin'izao ana zao tonga soa io zoke anitra Clarisse tonga soa ihany koa hoitozy hoe ny tontolo androko androany dia isaorako an' Jesosy nankany amin'ny dokotera za dia carte maladie efa lany daty tamin'ny 2022 no voatondrako fa rehefa vao any an-trano amin'ny Brême 180 km miala dia tsy afaka ho alaiko nefa za mila azo entina amin'ny dokotera dia nivavaka mafy za hoe dia avy eo
notoloran'Andriamanitra saina tian-danina hoe mandalova eny amin'ny agence maladie dia resao zareo dia nataoko dia nahazo taratasy izay za dia iny netiko tany amin'ny dokotera dia nety nandray any dokotera. Alleloia be a dia raiko Jesosy a niaro sy nomba ary niaro any amenakavy kely. Alleloia amen. Tsara be zany tojo marina atanao hoe alleloia. Isaona Andriamanitra nitantana ny tontolo androko androany fa dia nataony nitsahatra tanteraka. Tsara Jesosy. Hoy ny Salinina sady tonga soa ny Salinina dia raiko Jesosy malala niaro ny amenakavy tsy nisy loza tamin'ny tontolo andro iny sy nahatratra izao fotoam-bavaka izao. Alleloia amen. Tsara Jesosy. Rozy voninahitro n'Andriamanitra misaotra an'i Jesosy fa lehibe ny fitiavany sy ny fitahiny. Alleluia amen. Hoy Thierry Berthelot hoe ma journée au travail c'est très bien passé. J'ai bien mangé. Merci à Dieu pour la journée et la santé. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Merci beaucoup Thierry pour ce témoignage. Merci, que Dieu te bénisse. Oui, Alléluia. Mandray ajara ny vahiny a. Oui, artisanay de Madagascar hoe Alléluia, misaotra n'Andriamanitra lehibe fa raha nijery météo mandry alina dia hoe ho avy ny orana androany dia efa saika tsy nandeha nivarotra fanaovan'i Jesosy ho masoandro zany androany. Alleluia, lamima tontolo andro androany a. Alleluia, lamima tontolo andro na imenakavy kely ka isaorana Jesosy a dia tafahoana somatsara ato an-trano indray a izay voninahitra ho azy irery any. Amen. Alleluia. Terina Albenja tonga soa France, Tirana Kotoarizaka France tonga soa tahiny Jesosy hatrany isika rehetra. Alleluia amen. Asan'ny apôstôly makasitraka. Alleluia, makasitraka zoky marina tiana misaotra ny marina tiana zoky Alain dia Jesosy amaly fitio izy tahiny Jesosy isika rehetrarehetra. Mahafinaritra be ny témoignage ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia misaotra anareo ary dia amindao antsika tonga dia hiditra avy hatrany amin'ny hiditra avy hatransika amin'ny toloteny izay mety ny zokintsika Rosemina eto France. Hoy Marcel Rafalimanana voninahitra ny Jesosy fa mbola nahazo an'ity 2026 ty sady mbola afaka mandiny teny anotona bavaka ho an'ny havana rehetra ary mbola afaka mitondra bavaka ampanompon'Andriamanitra rehetra. Amen amen amen. Saotra Rahalahy Marcel Rahalafidy dia tahiny tompo Rahalafidy saotra anao fandraisana anjara. Tahiny tompo Bersava ka hoe tonga soa ihany koa no Elifanto France tonga soa. Faly be mahita anareo rehetrarehetra complet ny ekipa lasarintsika mianofinahitra amin'ny toloteny dia vita ny toloteny Zoky Rosemina dia verinety ny terako mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Zoky Rosemina anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy sika rehetra voninahitra ao an'Andriamanitra irery any. Mankasitraka ny pastera manome fitenenana amin'izao vavaka fiambiana izao. Jesosy amaly fitena ireo mianakavy an'Andriamanitra tokoa ny voninahitra dia hijery tenin'Andriamanitra antsika tamin'ny Genesis toko 1:20 andininy 4:10 ka hatramin'ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy mba ho fampaherezana antsika rehetra. Alleluia amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nifamaraina koa Abrahama ka naka mofo sy noditra iray fion-drano ary niminana gara ka napetrany teo antsolony ary natolony azy koa ny zaza dia nampandeha any izy mianaka ary lasa nandeha izy ka nirenireny tany amin'ny efitran'ny Berseba ary rehefa lany ny rano tao amin'ny siny hoditra dia nariny teo ampototry ny hazo kely anankiray ny zaza dia lasa izy ka nipetraka tery amin'ny lavidavitry ny tandrifin'ny tokony ho tratsipika ka hoy izy aiza mba ho hitako anie izay ahafatesan'ny zaza ary nipetraka tandrifiny izy dia nanandratra ny feon'ny tomany ary ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza dia niantso amin'ny gara ilay anjelin'Andriamanitra tany an-danitra ka nanao taminy hoe inona izato manjoanao ry Agara, aiza matahotra fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny toerana nitsangana ary iny ny zaza ka tantany fa ataoko firenena lehibe izy dia nampahiratin'Andriamanitra ny masony Agara ka nahita lavaka fatsakana izy
ary lasa izy dia namiany rano nisy hoditra ka nampisotro rano ny zaza. Amen. Ny soramandry dia manao hoe nahaterahany Isaka sy nandroana ny Agara mianaka. Amen. Efa tsy vaovao amintsika ity tantara ity, Ramalala, fa i Sara vadiny Abrahama. I Sara vadiny Abrahama dia tsy nanananaka tamin'izany fotoana izany, ary very hevitra izy roa ka naniraka ny Abrahama i Sara niteraka tamin'ny andevaviny antsoina hoe Agara, ary niteraka ny Ismaely izy ireo. Rehefa nahazo ny Ismaely moa zany izy dia nanjary ohatran'ny nanjakazaka indray zany ilay Agara. Tsy nanetry tena koa zany hitako tamin'ny Agara raha zany. Dia vaky taraina i Sara ry havana, vaky taraina tamin'Andriamanitra izy, dia nomen'Andriamanitra indray izy any Isaka. Rehefa nahazo any Isaka i Sara dia nanjary tonga tao anatin'ny fanahiny ny fizakazakana koa. Nanjary lasa nirehariha be koa i Sara fa nahazo any Isaka indray niteraka indray izy nitsady tompom-bady no mbola nahazo zaza nomen'Andriamanitra koa. Dia nanjary niteraka fikorontanana tao anatin'ilay tokantrano ilay izy, ary dia hoy mihitsy aza i Sara tamin'ny Abrahama vadiny hoe roay. Ndany hoe jerentsika eo amin'ny 10 manao hoe dia hoy izy tamin'ny Abrahama, roay io andevavy io sy ny zanany, fa ny zanako io andevavy io tsy iray lova amin'ny zanako dia Isaka. Natahotra mihitsy ny Sara sao dia iray lova amin'ny zanany ny zanaky Agara, dia nanaiky azy ny vadiny na dia tsitraka ny fony aza. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, aoka tsy ho ratsy eo masoanao amin'ny zaza andevovavinao, fa izay rehetra lazainy Sara aminao dia ekeo ny teniny fa avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Amen. Ho anao. Dia tena norahana tokoa izy roa mianaka kely. I Abrahama moa nampitondra vatsy kely ihany, nampitondra ny vatsy kely an'izy mianaka ihany, nefa lany teteny an-dalana ilay izy dia efa reraka i Agara. Dia nanana heritreritra Agara ary mihetraka an'ilay zaza, nahanary an'ilay zaza mba ho lavilavitra ery, mba tsy hahitan'ilay hafatesan'ilay zaza. Nefa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza dia niantso any Agara ilay anjelin'Andriamanitra tany an-danitra, ka nanao taminy hoe inona izato manjoanao ry Agara, aiza matahotra fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny toerana. Mitsangana areny ny zaza ka tantany fa ataoko firenena lehibe izy. Ka dia nitsangana tokoa i Agara tamin'izany. Nampahiratin'Andriamanitra ny mason'i Agara ry havana, ka dia nahita lavaka fatsakana izy, ary lasa izy dia nameno ranony sy ny hoditra izay nampitondrany Abrahama anazy, ka dia nisotro rano ny zaza. Alleloia. Tena tsara io Andriamanitra antsika io ry havana. Amin'ny andro farany izay efa tena hoe na hoe tapitra teto vita ny momba ay na hoe efa very hevitra efa tapi-dalaka le fa io Andriamanitra antsika io dia mbola manome famonjena ho antsika foana io. Tsy manary antsika na oviana io Andriamanitsika io ry havana. Za zao dia matetika tratra ny zavatra ohatran'izany indraindray tena hoy za hoe tena efa izy ty efa tsisy pozitiva ty zavatra ty. Fa za ataon'Andriamanitra anatin'ny fanahiko foana, miantsoan'Andriamanitra amin'ny andro farany, miantsoan'Andriamanitra foana fa tsy maintsy avota ianao. Za zao ry havana raha nandeha tany Madagasikara za teo tena androana hitentara zany aminareo Jehova olombelona, indrona nofo ratsy be zay za, dia tena ratsy zany fa tena hoe ny haiko mihitsy ny ekalain'izany fanahy ratsy nampatahotra zany. Tena anatin'ny fatoriako za
tena misy ohatra hoe misy zavatra mainty be andeha hamono anahy. Dia izaho mitodika avaratra ny lohako matory mirirana, dia henoko misy olona ao ambadikako ao andeha mijokojoko andeha hamono anahy zany dia ilay izy tsy ohatrany hoe matory, ohatrany henoko tsara mihitsy ilay zavatra, tsy haiko hoe ohatrany hoe tena ady izany, tena hoe ady ry havana, tena anatin'ny foko rehetra any, tena mangororona, raiki tahotra za tamin'izany fa za dia tena hoe hofaty Andriamanitra fa za dia raha maty anao izay nataoko teny farany dia tena hoe Andriamanitra dia taitra za ry havana, dia tena nivadika moramora za dia jereko tsisy ninona teo anilako teo. Hitanareo zavatra ohatran'izany hoe tena tsy haiko hoe na nefa tantaran'izany taminay dia hoy izy ireo misy mpamosavy dia ohatran'izany koa tany nandeha tany Tamatave tany izany dia nisy an'izay koa natory tamin'ny fandriana za dia za amin'iny nivavaka avy nihaino fandarana ohatran'izao mihitsy dia natory dia mbola nivavaka za taoriana nivavaka fiambenana angambany tsy tiany devoly ry havana tena rehefa ilay mivavaka mafy reny a Madagasikara ao mahery be ireo devoly ireo mila mandresy any tena fa nefany atsika manana Andriamanitra dia tsy maintsy velona foana, tena hoe avy ohatrany avy ao ambany fandrianako ao misy zavatra ngeza be zany manainga amin'ny fandrianako fa za dia mbola ny asan'Andriamanitra foana. Tahaka an'izany koa ity agara ity, mbola tian'Andriamanitra izy, fantatr'Andriamanitra foana ny momba anazy satria izy tsy olona namono olona na olona nanao zavatra ina izy ity fahotana be manahoana fa mbola avy tamin'Andriamanitra koa no nahazoany an'i Ismaela dia mbola tahian'Andriamanitra foana rehefa mifarana na inona na iza tianao na iza tsy tianao na inona zavatra mitranga aminao na ny devoly manakenda anao na ny olo tianao manao ratsy anao na olona tsy tianao manao tsy mety aminao na fahavalonao manao inona aminao dia Andriamanitra io mbola manavotra anao foana fa iza miala amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia lehibe indrindra amin'ny fiainantsika rehetra. Izy no nahary antsika, izy no nitahantsika, izy no nanao fiainantsika tahaka izao nandritra ny taona izay mbola nivelomanao dia isaorana anazy zany ary na ho fatiny anohanana azy anao na misy inona ny ady lalovanao aiza miala amin'Andriamanitsika io fa Andriamanitra io manavotra antsika amin'ny andro farany dia misy fanavotan'Andriamanitra antsika amin'ny andro farany, tsy maintsy misy foana ny fanavotan'Andriamanitra antsika aiza kivy fa mahereza isika rehetra. Andriamanitra dia tia antsika, tsy mba manary antsika, izy no nahary antsika, zany nahary zany iny tena hoe nahary ny zavatra rehetra, izy no mahafantatra antsika. Sifia antsika mahalala hoe Andriamanitra foana mahavany ity olana ity Andriamanitra foana tompony ity dia izay fa nefa ny fanaovana zavatra tsy mety koa mitandrema kosa nefany isika mila manana fitandremana amin'ny fiainana tsy hanaonao foana ary mila mitandrina amin'ny zavatra rehetra mba hanamora ny fihainoan'Andriamanitra antsika, ny feo izay sandrana antsika aminy ny vavaka izay sandrana antsika aminy dia mila manana an'izay hoe fanetrehatena izay isika fa raha tsy misy an'io fanetrehatena io isika na dia patron manahoana azy anao na dia mpivavaka manahoana azy anao na dia tompom-bady manahoana azy anao na dia vita mariazy azy anao na dia manam-pahaizana tahaka ny ahoana azy anao fa rehefa tsy manana an'Andriamanitra anao ry havana rava ny rehetrarehetra zany. Raha fa tsy mahay manetry tena anao anatin'ny fanananao an'izany Andriamanitra ao anatinao izany dia tena hozy ianao hoe ohatran'ny kely finoana any za ty, ohatran'ny tsy henoan'Andriamanitra any za ty fa izay izy tena ho anetrehatena anatrehan'Andriamanitra tadiavana azy foana hatramin'ny farany fa nanetry tena ilay iagara rehefa nandeha afaka nataony na dia hoe ho samy faty ao isika dia afaka nipetraka foana izy fa nanetry tena izy. Lasa izy nandeha sy ny zanany tamin'ny alahelo lasa izy nandeha fa hitan'Andriamanitra ireny rehetra ireny dia navodany amin'ny andro fotoana farany
izay efa nahavery hevitra ny Agara dia zany no afaka mba ho zarako amintsika androany mahireza fa ho tahaka ny Agara avy anie isika ho tahian'Andriamanitra na dia misy hadisoana na misy tsy nety kely natao fa manana an'Andriamanitra dia mbola tahian'Andriamanitra foana amin'ny farany tsinjovin'Andriamanitra foana tsy mba velany very zany ny zanany ho tahiana ihany koa ny isika rehetra. Aleloia. Misaotra Jesosy amin'izany teny izany dia an'Andriamanitra mivoninahitra ho tanteraka amintsika rehetra ny fanavotana ataon'Andriamanitra tahaka ny nataony any Agara raha sendra tena hoe efa tapidalaka efa very hevitra amin'ny zavatra anankiray izay manjoanao any ianao dia ho an'Andriamanitra mivoninahitra fa hitahanao anie izy hanavotranao anie izy. Aleloia. Misaotra mankasitraka pastera nanome fitenenana an'Andriamanitra mivoninahitra. Aleloia. Amen. Aleloia. Misaotra indrindra narana vavy Rosemina tanatazay ten'Andriamanitra mamy be mampahery izay nentinao zay Andriamanitra manakaiky pasoavana any amaly fitianao dia mitombositra sy pasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Tainy Jesosy koa firizazana miadana Madagasikara efa tonga soa daholo tsika rehetra rehetra. Genesis 1:20 dia ny Soramany dia naterahany Isaka sy nandroahana ny Agara mianaka satria tonga amin'izay Isaka hatramin'izay dia Abrahama sy Sara ny resahana fa zato teny aminao fa na dia Agara izay lazaina fa andevavy aza afaka manoratra tantara. Aleloia. Na dia Agara izay natao hoe tsintsinina sy tena natao kilabao ina moa ny tena zavanitranga. Ny tena zavanitranga dia mampaleo ihany ny tantaran'ny Agara satria izao tsy safidiny Agara niteraka ny Ismaela tamin'ny Abrahama. Fa raha velonantsika kely ny tantara izao ny zavatra nitranga. Genesis 1:20 nge iverina vedity antsika anazavantsika ny fiangian'ny tantara. Aleloia. Genesis 1:20 andininy voalohany Soramany dia naterahany Ismaela. Ahoana ny fomba naterahany Ismaela? Ary Saray vadiny Abrahama tsy mba niteraka ary izy nanana mpanompo vavy Egiptiana Agara no anarany. Ary Saray tamin'ny Abrahama. Indro efa tsy nanome zanaka azy Jehovah masina ianao mivadia amin'ny mpanompo vaviko angamba ahazo zaza aminy aho. Dia nekeny Abrahama ny teny Saray. Normal be ny Abrahama nekeny Abrahama zany. Nekeny Abrahama. Zany tena marina zany i Agara dia mpanompo vavy. Ary mahavariana ny tantara fa tamin'ny andron'ny Abrahama ngery naka ny Egiptiana zany mpanompo ny zanak'Israely. Fa taty aoriana nitsambadika ny vadika ny glôvy dia lasa ny Israelita no andevon'ny Egiptiana. Fa taloha dia mifanohatra amin'izany mihitsy ny zava-misy. Androany teteny aminao hoe hatramin'izay no mety mpanompo vavy na mpanompo lahaninina inona na mpanompo anao na mpekohaka anao mba tsy mbadika Andriamanitra anie zany. Hoe mba tsy mbadika Andriamanitra amin'ny fiainao anie zany. Dia izao tsy nandaty koa i Abrahama. Mety io zany Sara hoe Abrahama vadio i Agara. Motetra hoe Abrahama Sara aiza ny tahotra an'Andriamanitra? Aiza ny fitiavanao aiza ny ahavitako an'izany? Ary farany aiza i Agara? Aleloia. Dia vadiny Agara. Dia rehefa avy eo dia niteraka. Ary rehefa niteraka izy dia lasa ady ho an'ny Sara izy satria lasa somary nitombo kely zany miakatra kely ny maha-mpanompo vavy any Agara satria manana naka tamin'ny patron. Dia iny tsy tena tsy tatiny Sara. Dia nefiny teny le izy nefiny moa i Agara koa za koa izy mba renin-jaza zanakao io. Azoko atsaina efa tsy nanana toerana mpanompo vavy tsony izy tamin'izany fa efa mba somary ohatr'izay
dia avy eo amin'izay teny zany mikotrika teny ny alaherin'ny Sara atao tsinitsinina teraka amin'izay ary Isaka. Rehefa teraka amin'izay Isaka dia lasa tonga hatramin'izany hoe ary Sara nahita fa niome ny zanaky Agara, fa niome ny zanaky Agara Egyptianina zay efa naterana tamin'ny Abrahama. Zaza ve moa tsy ime? Tahoana izy nareo? Aiza izy zaza tsy ime? Fa io rehefa makamo anao io dia makamo anao e. Ary Sara nahita fa niome ny zanaky Agara dia tezitra izy. Dia izy hoe roa ihany io roa io andevy-vavy io sy ny zanany, fa ny zanaky io andevy-vavy io tsy iray lova amin'ny zanako dia amin'ny Isaka, satria maninona efa tonga Isaka. Misy fotoana ilain'ny olona ianao rehefa amin'ny fotoana ny voafetra, fa rehefa vita ny ilan'ny olona anao dia roahany ianao. Zany no toerana nahazo an'i Agara teto. Dia i Abrahama nampahiresin'Andriamanitra hoe arao izay tenen'i Sara ekeo, fa tsy hanova ny ninona amin'ny tantaran'i Isaka zany. Isaka foana ny angian'ny teny fikasana. Isaka foana no antsoina raha mbola taranaka ho anao koa. Nefa ozy izy ny zanaky ny andevy-vavy kosa dia ataoko firenena satria teraka ao ihany izy. I Abrahama zany tsy te handroaka satria zanany io, ary na dia mpanompo vavy aza mba vadiny ihany koa io. Mba manana sentiment nge i Abrahama e. Fa nomen'Andriamanitra, nampahirezin'Andriamanitra hoe andana ataovy izay ataovy izay tiany, ampilaminareo fa andana ataovy, dia nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra izy. Dia andiny fahavalo ambin'ny folo dia ny fomaraina koa Abrahama ka naka mofo sy ny hoditra iray feno rano ary nomenany Agara ka napetrany teo an-tsorony. Ary natony ny azy koa ny zaza dia nampandehanina izy mianaka dia lasa nandeha ka nirenirentana ny hevitry Beeriseba. Nandeha tamin'ilay vatsy kely. Misy fotoantsika teny aminao fa ny vatsy izay mampelantananao io, andehananao irenireny eto amin'izao tontolo izao ity, tsy ahavita ninona io. Ninona vokatry ny asanao? Ninona vokatry ny fandraharana ataonao? Ninona vokatry ny diplomanao? Ninona vokatry ny asa mafy izay ataonao? Ny vatsy izay omeny ty izao tontolo izao ty atsika tsy ampy irenireny atsika eto amin'ity izao tontolo izao ty. Eto an'hevitry Beeriseba nge atsika mirenireny ramany. Isika nge mirenireny eto tany hevitra. Izao tontolo izao ty koa nge nanome mofo sy ny hoditra ray feno rano. Inona ny vitan'izany? Avita firy andro zany. Io karama, io asa iazakazanao andro aman'alina nadononao an'Andriamanitra, nadononao fanompoana an'Andriamanitra io, dia za miteny anao tsy ampirenireny anao an'hevitry Beeriseba. Zao tena teneniko anareo mihitsy ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Raha nirana sisiny tsy afaka hanao fandarina ao androany satria nisy asa tsy maintsy nalehako kely. Fa zao ny ao an-tsaiko Jesosy ny asako ve ataoko dia ny asanao tsy ataoko. Ataoko izay mety, ataova izay mety Jehovah. Tonga manao fandarana satria maninona? Satria fantatro fa na ilanja vola amin'ny sakosy ary tsy ampirenirenieko eto amin'ny hevitry Beeriseba. Ity tontolo izao tontolo izao iainantsika ity ny hevitra tany hevitry Beeriseba. Midadasika nge zany tsy mety mahita zavatsoa nge amin'izany hevitry Beeriseba zany. Nandeha 50 kilometatra mankariana tsy mahita mpivarotra, tsy mahita nino, mivezivezy foana tsika ngeto ry havany. Tadidio fa raha ny asanao ny anadronana asan'Andriamanitra, raha ny asanao ny fahazanao maraina, dia zany hoe tsy vitako intsony miaro tolona riva. Raha ny asanao ny andehananao hiasa amin'ny alina ka tsy mba hametrahanao fotoana ho an'Andriamanitra amin'ny fiainanao, tsy hangeravana sambatra manana sehatra ahafahantsika mametraka ny fotoana ho an'Andriamanitra. Fa raha eo amin'izao tontolo izao hevitry Beeriseba, ivezivezy foana efa tsika tsy ahita ninino, tsy ahita zavatsoa tsika. Aleluia. Dia rehefa nivezivezy nandeha teo amin'ny hevitry Beeriseba,
ary rehefa lany ny rano teo amin'ny siniotra ka tsy maintsy lany ny rano, tsy maintsy lany ny rano. Zany no mila atsika, zany no mahatonga atsika mila manana fifandraisana tsy tapaka amin'ny Jesosy tsika. Lay loha rano ny soa, lay loha rano. Alleluia. De raha mandeha tany hevitra aza ka misy ny loha rano, misotro rano, afaka etaeta. Ange tonga atsika tsy reraka. Firy zao ny olona hitanao reraka ny rano. Any ambadibadika any, misy olona tonga eo ambony fandriny, tsika manao vavaka vomena zany tomany. Resin'ny fiainana izy tamin'ity androany ity. Misy olona tsy te ho tratran'ny rapitso fa za tena teneniko anao ary zany iainany zany. Efa teneniko aminareo foana fa zany izy fotoana tao anatin'ny problemako. Tamin'izany fotoana zany, tsy te hifo zany tsony aho. Vavaka aloha ny atao Jesosy aho. Alaivo androany alina. Aza atao tafafotsony rapitso. Fa tsy vitako niarika ny rapitso. Misy olona nge any amin'izao fotoana zao zany. Dobodoboka ny fo. Ny fo kely amin'ny alina amin'ny telo maraina. Kely sisa ty amin'ny valo maraina. Dobodoboka ny fo. Matahotra niarika ny rapitso. Torohevitra nomeko anao, torohevitra sady mora ny akaiky, raha izy Jesosy. Deo hivavaka. Fa mahatonga antsika ohatran'io. Halleluia. Alarobia androany. Atsasaky ny herinandro. Halleluia. Mbola falifalintsika. Rapitsika mbola hiarika zavatra mahafinaritra. Somatsika mbola hiarika zavatra mahafinaritra. Amarina ny tontolo herinandro. Mahafinaritra be anao amin'ny sabata. Halleluia. Tena ho andro fitsarana ho anao io sabata ho avy. Ina mahatonga zany? Mivezivezy aty Berisebitsika fa zao. Misy loha rano. Tsy lany ny rano. Aza manaiky mivimbona rano ray siny zany fotsiny avy amin'izao tontolo zao ty. Fa io lany io. Lany io. Ianareo zay tsy nitandrina sabata tamin'ny sabata zao fa nandeha niasa. Nahazo otinina ianareo karama tamin'ny niasa sabata io. De mba mijorova vonobely tampoka natsangana inona tamin'ny inonareo. Nahatra nareo hatramin'ny oviana. Asaka tsy afaka amin'ny anina fa tena tsy mety misy asa kely atao. Nisy fotoana anatin'ny fahasahiranana taty andafy taty. Nahita asa 200 € isaky ny sabata mitondra tomobile 200 €. Mba mahavita zavatra any zany tamin'izany. Fa tena alao ahanitra eto falao zay tandrina sabata. Havita inona amiko zay 200 €. Aller retour. Tegna amin'ny 300 km eo dia mahazo 200 € isaky ny sabata. Ianao mieritreritra any sao dia mba tokony atao hoe mahavita zavatra any zany. Ianao anaty fahasahiranana. Havitana inona zany ahatra hatramin'ny roviny zany. Rano ray siny amin'ny tany hevitry Beriseba zany. Tsy mahavita ninina zany. Angeny mahatonga antsika ireo e. Ohatr'izao e. Tsika tsy mionona amin'ny siny rano ray siny sy mofo anankiray. Fa raha hiarika ny tany hevitry Beriseba ianao, aza mivimbona rano. Fa manana loha rano miboboka ao anatiny. Alleluia. Dia ho hitanao zany tsy maty etaeta zany. Lany ny rano tamin'ny siniotra dia nariny teo am-potitsy ny hazo kely anankiray ny zaza. Iza moa io zaza io? Io le problème io. Io ny olana. Sikuga mitrotro olana. Ismaely dia endriky ny problème zay vimbinina. Ny tany hevitra efa eo. Ny zaza mbola tsy maintsy trotrona ihany koa. Io endriky ny problème sy ny fanahiana sy ny adi-tsaintsika rehetrarehetra. Entitsika mandeha eo. Ny endrika io zaza io. Dia zao nefa rany tsy vita tsony. Nariny teo am-potitsy ny hazo kely anankiray ny zaza. Dia raha sisika miperaka teny ravitra teny tandrifiny tokony ho tratsipika. Tokony ho tratsipika zany. Fa hoy zaza mba hitako ny zava-tesan'ny zaza ary miperaka tandrifina izy ary tena nanatra ny feoan'ny tomany. Misy olona eto androany efa tena miteny tsy vitako tsony. Petraka eto ty. Apetrao eto. Alleluia. Apetrao eto. Apetrao eto amin'ity vavaka fiambenany ity. Ny zazakely trotronao iny. Apetrao eto amin'ity fandarana vavaka fiambenany ity. Io problème entinao mamakivaky ny tany hevitry Beriseba io. Fa tsy vitanao io. Dia napetrany le izy. Rehefa napetraka aloha dia efa somary maivana efa mbazaha hery sisa fa io zany efa ho faty any io. Ny fahaveloman'io zaza iny efa ny vahaolana eo amin'ny fiainanao. Ary ny anton'ireo rano zay nentinao tamin'ny siny hoditra sy ny mofo eo dia hamelomana n'io zaza io. Andeha ho lazaintsika mihitsy hoe fanantenanao na ny finoanao na ny hoavinao io zaza io. Ho avy ny agarana io e.
andry ankina ny agala nge Ismaely io ange no antenainy tsy manana afa-tsy io ange izy fa napetraka le fanantenana napetraka le antoko mba natenana teo amin'ny fiainana napetraka fa tsy vita tsony tsy vitanao io eto amin'ny tarefitry Beriseba. Alleluia. Io hazo io io hazo hoe aza mba hitako zay afatesa zaza ary nipetraka tandrifina izy andrasike ary efa lany ny rano teo amin'ny sinitra dia nariny teo apotitsy ny hazo kely anankiray ny zaza tandindo ny hazo fijaliany Jesosy Kristy koa io. Misy hira frantsay zay hoe au pied de ta croix au pied de ta croix ny titran'le hira mba ianao zay izy efa tsara be zay etineo tongotry ny tompo ny problème rehefa tsy hita zay anaovana azy etineo tongotry ny tompo ny ady rehefa tsy hita zay anaovana azy ny ady tsy netresinao tao amin'ny hevitry Beriseba mba hoentina apetraka eo ambany eo apotitry io hazo kely io mba apetraka eo amin'ny hazo fijaliana. Alleluia. Alleluia. Amen ravana. Izy ny vonina metraka ny Ismaelany eo apotitry ny hazo fijaliana androany satria izy hoe tsy vitako tsony ty Jesosy hoy Jesosy apetrao eo no ahitan'Andriamanitra anio. Zao ny zavatra nitranga andifa vitam-bola aren'Andriamanitra ny feoan'ny zaza hitanao rehefa apetraka teo apotitry le hazo ilay zaza dia inona ny zavatranga tsy agara tsony ndray jeren'Andriamanitra fa le zaza ny ren'Andriamanitra le zaza ny antsoantso. Hitanao io problème manao io mihitsy ny antsoantso io fiainanao io mihitsy ny antsoantso an'Andriamanitra androany fa tsy anao tsony io ady-sainao io mihitsy ny antsoantso an'Andriamanitra androany io ny ampitodika an'Andriamanitra raha apetraka eo tongotry ny tomponao io androany apoditry ny hazo fijaliany Jesosy. Alleluia. Amen. Ren'Andriamanitra ny feoan'ny zaza amin'ny anaran'i Jesosy ho ren'Andriamanitra ne ny feon'io problème manao miantsoantso ho ren'Andriamanitra ne ny feon'io ady saina mitambesatra aminao ety tany hevitry Beriseba io raha namarana ary ren'Andriamanitra ny feoan'ny zaza dia niantso any Agara le anjelin'Andriamanitra tany an-danitra kely teo inona zato manjoanao ny Agara nefa fantatr'Andriamanitra nge tsisy miafina aminy ry Adamo aiza ianao tsy hoe any Adamo tsy hitany Jehova fa hitany Adamo hitany Jehova Adamo fa Jehova teteny mipotrahy ianao. Inona ny zava-mitranga ozy izy ny tenandroany ry Agara ino ny zato manjoanao fantany manjoany Agara fantany ny problème aza matahotra fa efa ren'Andriamanitra ny feoan'ny zaza eo amin'ny toerany aza matahotra Suzelle aza matahotra Erika aza matahotra Limna aza matahotra Sandola aza matahotra Rosemina fa ren'Andriamanitra ny feoan'io adinao io. Alleluia. Aza matahotra Razana Monika fa efa ren'Andriamanitra ny feoan'ny zaza eo amin'ny toerany anifa fa mivolo mitsangana areno ny zaza ka tatano fa ataoko firenena lehibe izy. Alleluia. Io fanantenanao io fanirinao io projet atombokao io zavatra lehibe ao am-ponao manitikitika anao tianao atongavana io ho ataon'Andriamanitra ho firenena lehibe io efa saiky maty efa saiky maty fa napetraka ao aingana ary Claudiale izy teo atongotry ny hazo fijaliana teo apotitry ny hazo fijaliana Berta. Alleluia. dia napetraka ao teo le izy dia hoy Jehova tonga lehibe tonga firenena lehibe io ho any andro any volana misy zavatra efa sika ho ajany ranabavy Berta ohatra ny tsy vitako ty androany ranabavy Berta miangandray fa ho ataony Jehovah'Andriamanitra firenena lehibe io mitsakana azy izy areno ny zaza ka tantany zany hoe eto indray velomindray le Charline velomindray le fanantenana velomindray le etaetanao ry aina aza mbola vela maty io fa zao ho ataon'Andriamanitra firenena lehibe io voatapitra zay aziny fa 20 dia nampahiratin'Andriamanitra ny masony Agara dia nahita lavaka fatsakana izy inona ny hitany ranoray sy nioditra ve
za miteny anao androany fa raha mifanena am' Jesosy ianao tsy rano zany nge mahatonga antsika ravana tena ampy fanena am' Jesosy zany ao tonga de zavatra tena ampy aiza rehefa andikateny am' teny frantsay re olona tonga de ampy vo mahita an' Jesosy ny olona ray de ampy ny zavatra hitany tsy rano ray sinitsony tsy rano ray siny oditra fa fatsakana mihitsy ina misy anatin'ny fatsakana zany rano tsy mety ritra ny ao anatiny zany na hisotro ianao na hisasy ianao na ilomano ianao tsy ritra tsony zany zava-dehibe ny fahitanao an' Jesosy zava-dehibe ny fahitanao le loharano zava-dehibe ny fahitanao an'io fatsakana io rehefa nampahiratin'Andriamanitra ny masony Agara hatramin'izay ke tsy nisokatra ny masony Agara ny tena marina efa teo io ny tena marina nasian'Andriamanitra tonga teo amin'ny toerana io zareo fa io fatsakana io efa teo zany hoe tsy nalefa ho vonona teo zany Agara sy Ismaely fa nalefa eo amin'ny fatsakana zay efa miany masony fotsiny mbola tsy nisokatra fa ny andry azy ametraka an'io zaza io teo ampoditry ny azo zany mahatonga amin'ny fiainantsika ohatr'izao napetrakintsika eo ampoditry ny azo fijaliana ho an'ny fiainan'ny adintsika misy anankiray mahafinaritra hoe omeo an' Jeso omeo an' Jeso ny entanao fa izy no iay anao ambony ao hiranay zany taloha aleloia mena an' Jesosy andrey de Jesosy fa raisiko hoe io ariny rano e raha tsy nametraka ny zaza teo Agara tsy nahita an'io fatsakana amen sotra berta de zao nameno ny siny oditra izy de nampisotro rano ny zaza ary nomban'Andriamanitra ny zaza ka nitombo izy ary noho natany an'efitra izy hitanareo le efitra saika nahafaty lasa tany honenana ndikan'izany lasa lesbe am'izay zareo tany amin'ny tany efitra satria manino efa misy fatsakana tsy angery avana na mandeha any amin'ny tany efitra ary fa eo ny fatsakana tsy onany ary tany efitra hoa ty iainantsika ty fa za miteny anao ny fatsakana de Jesosy Kristy tompony sabata miaraha aminy foana e aza misaraka aminy e tsy mandreraka anao zany io fiainan'io tsy mandreraka anao zany io fiainan'io fa na de misy fotoana rehefa eritreretina amin'ny fotoana farany Andriamanitra tsy miabandone anao zany Andriamanitra tsy mamela anao zany fa na de ianao rery sy any amin'ny tany efitra efozany hoe ny farany ohatsy efa eo ny tomboka teo angeny ny tomboka ny tantanana ny Ismaely lasa inona am'izay samy Ismaely no nisy de lehibe tany efitra tonga mpanefa tsy pika tompony tany efitra am'izay ary noho natany any efitra parana izy de nakany reniny vady avy tany amin'ny tany Egypta lasa maître ny lasa mpifeny tany efitra hainao zany hoe mpifeny tany efitra tonga de ianao inge fiain'izao tontolo zao noho ny amin'ino noho ny amin'ny Jesosy misy miara-mandeha aminao tahiny tompontsika rehetrarehetra mino fa voarainao zany afatra zany raha ohatra mahakasika anao ny toriteny ka ozy ianao hoe misy zavatra tiako voaraiko ka tiako mazaraina amin'ny hafa de fotoana zao tokony hizaranao fahatsapana rado akiradio ino ny kantoko inona ary no nahakasika anao inona no azonao lazaina inona ny azonao ambara atonga amin'ny fizarana fahatsapantsika tapitra ny toriteny halleloia anokatra amin'ny masonao ny Andriamanitra de ampahitanao amin'ilay inona ilay fatsakana amen hotahiny tompany isika menakavy izary no izara fahatsapana voalohany dia izara fahatsapantsika sorato hoe zay hira tianareo alefa aorianan'ny toriteny inona ny hira tianareo alefa eo amin'ny toriteny aorianan'ny toriteny aorian'ny fizarana fahatsapana de raha misy olona mipropose hira telo de zay be réaction indrindra amireo hira ataontsika amaranantsika ny fotoana androany saotranareo am'le fandikateny frantsay le fametipitirana kely retsevajevana eny hotahiny tompany ianareo rehetrarehetra zao ohatra tsy misy appel miditra za tonga de hira ny ataontsika tonga de nisy hira tonga de nisy niditra vao nampitahorina ao ary aso aloary pitra olona anankiray tsika izara fahatsapana dia raha efa ao ary ranabavy marina tiana tonga de menanao avy hatrany fitenena inona ny azonao lazaina inona ny azonao ambara tahiny Jesosy pastera makasitraka
Ny zavatra nanamarika an'andro any izany dia hoe ny fatsy izay omeny izao tontolo izao antsika ohatra hoe ny diplaoma sy zava-piniasa antsika dia tsy ampy amin'ny fiainantsika fa Andriamanitra ihany mamatsy antsika ka izay no tsy maintsy ifandraisantsika lalandava ary tsy maintsy ifandraisantsika tsy tapaka amin'Andriamanitra. Efa roa manaraka an'izany hoe nendrika amin'ny problemantsika eto ambony tany Ismaël izany ilay entana hoentintsika iny nefa antsika efa mandeha atany hevitra ihany koa dia tokony apetrantsika eo ambanin'ny hazo fijaliana iny dia henon'Andriamanitra iny problème iny mikikika fa tsy hitsika intsony dia ren'Andriamanitra iny ka ataony fahasoavana amintsika valentsika. Mankasitraka indrindra ka iny tompo. Aleloia be mankasitraka indrindra anao marina tiana tao anatin'izany fizarana fahatsapana mamy be tena mamy kosa fizarana fahatsapana nareo tena ilainy ty fandarana ty misy nareo mizara fahatsapana reo fa tena velona mihitsy ny fandarana asianareo an'ilay fizarana fahatsapana dia Jesosy anie hamaly fitenareo dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany. Zareo mpitran-dralatojo iretsy ina indray ary no azon-dralatojo tenenina amin'ity androany ty anao ny fitenenana. Jesosy daolintsika rehetra dia misorabetsaka pastera na amin'ny fitenenana ny nakasika n'androany dia ilay hoe Ismaël dia endrika problème dia mila apetraka eo apototry ny hazo eo apototry ny hazo fijaliana ny endrika an'izany zany dia ny hoe ny problème antsika ny zavatra eo amin'ny fiainantsika ny zavatra manahirana antsika ny zavatra rehetra ny fiainantsika manontolo mihitsy dia apetraka eo apototry ny hazo fijaliana eo amin'ny Jesosy dia rehefa apetraka eo iny dia lasa mitombo ny tombo ny zaza satria nomban'Andriamanitra dia ilay zavatra efa zaza saika maty teo dia lasa firenena lehibe mahagaga anie zany tena hoe mahafinaritra zany rehefa mametraka amin'ny fiainana am-pilataran'Andriamanitra tsy avelan'Andriamanitra maty fa hitan'Andriamanitra ren'Andriamanitra aleloha dia tena nakasika anakilay hoe tsy agara ntsony ny henon'Andriamanitra aza fa le problème Ismaël le tomany dia ny problème antsika any miantsoantso amin'Andriamanitra dia mamany tenany io ihany zany ny problème aleloha tena afinaritra sady nahavelo-panantenana dia le arina koa tena nanintona ny saiko le hoe ny zavatra izay azontsika ny vatsikely izay azontsika amin'izao tontolo izao ninona azontsika na vola amin'ny sakosy aza na vola ray valizy aza tsy ampy izatrentsika nyity fiainana ity fa leo apetraka amin'ny Jesosy ny fiainana dia ampy tsara aleloha dia izay nakasika anao dia tahin' Jesosy daolintsika rehetra mankasitraka pastera. Aleloia amen mankasitraka indrindra anao alalatojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay dia Andriamanitra manakirym-pahasoavana maly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Efa nisy nanotra hira iray io ilaza amin'ny tanondrika ny kimila ozy izy $100 dia raha tsy dia afaka mbola miproposé hira nareo dia izay be réaction indrindra no ataontsika ohatran'ny fandarina rehefa avy eo. Apiditra olona ray hafa manaraka indray ary sika nasoa asiana sary. Raha ohatra ary ka efa ao ary ranabavitsika Ingdina Rodriguez dia mena azy avy hatrany ny fitenenana inona ny azonao ambara inona ny azonao tenenina. Sao dia afaka miteny mafimafy kely anao azafady indrindra ohatry ny ambany be loatra. Mialatsiny pastera mba efa matory daholo ilay ankizy miaraka amin'izany dia samy teny mafy mety zay ka ia. Ny zavatra tena nakasika n'androany dia hoe ny mofo sy ny rano eto amin'ity tontolo izao ity tsy maintsy ho ritra tsy maintsy ho rany ihany fa izany no tokony hananantsika fifandraisana tsy tapaka amin'i Jesosy satria izy ilay loharano tsy mety ritra dia hoe ny olona anankiray ny olona anankiray rehefa mifanina amin'i Jesosy dia ampy ny zavatra rehetra satria dia izy ilay loharano tsy mety ritra dia eto amin'ny FBRC-tsika izao dia mampirenireny eto andeotsika tena hoe dia hitondra ilay zavatra mampirenireny antsika eo am-pototry ny hazo fijaliana dia Jesosy izany dia izay no nakasika pastera dia mankasitraka indrindra tain'i Jesosy daholo amen. Aleloia mialatsiny anao fa haika ianao tsy afaka miteny mafy fa mivoheno tsara ihany ilay izy misaotra indrindra anao nanambavy Ingdina Rodriguez dia Jesosy hamaly fity anareo telo menada izay nizara fahatsapana teo. Aleloia ndreo antsika ino hira
io ihany zany nita anisin'ny proposé teo anisy nanondritra dia io ny ataontsika aza mitanondrika kimille sotra ny $100 tsika nanondritra ny hira io a. Alléluia. Izo firatra tolera dia oriana tiatsika tonga dia hivavaka avy hatrany. Tainy Jesosy. Mitanondikizana namafini manzo fani tupani tenari alozane Vini vuru maridi nirinya zapini Vomaikona wilazana kati Azamanai ampitumbu ini filunao Mitanondikizana namafini manzo fani tupani tenari alozane Filmarari nusitanini Lairu matila tangani Azamanai manana filuna Uni morali rifanyana kamtopo Faiti anawanosa Ataza unifusi sai Nafada tumai Uni morali rifanyana kamtopo Faiti anawanosa Namafiri fiainana Itupungenu nifitarainana Nafitukuni fiainana He's a mono itainana Patiano Oitumpu Seri tangetaina minara kudi wazabuku Uyanao Ila finuna Sifari tanaya niku Uni morali rifanyana kamtupo Faiti anawanosa Atanza unifusi sai Nafada tumai Uni morali rifanyana kamtupo Faiti anawanosa Namafini fiainana Itupungenu nifitarainana
fitarainana lamafirifianana unoni fitarainana Alléluia. Misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny fataterana fotoana teto androany a. Misaotra satria sady tsy tapaka ny fandarana ny tsy tapaka ny connexion ary dia nitahinao tafaheno a tafahatra somatsara teto hatramin'ny farany a ireto mpanomponao zay nanatrika teto dia tahio Jesosy zay rehetra nare zany teny zany indray a tena hoe andray hery ary andray tobotsaina avy amin'izany toriteny androany zany. Rehetra zay mitondra ny Ismaela anay eto anatrehanao eto tongotsy ny eto apoditsy ny azo fijalianao Jesosy. Ianao any anokatra ny maso mpanahana tsirairay avy a dia ahitana efa tsy lavitra anay ianao a ilay loharano ilay fatsakana misy loharano tsy mety ritra dia ianao zany Jesosy Kristy tomponay ao dia tahio zany teny zany mba hamoa avy zato eny aty anatinay tsirairay avy hitondra hery a hitondra fahasoavana ho anay a ary tsy ho lasa tsy ho foana tsy ho lefy aty anatinay fa tena hoe taka ny vozaina fafy amin'ny tany lonaka dia haniry avy zato eny arivo sy fanapataperana hitondra vokatra hoentinay a hatramin'ny fiainana mandrakizay ho loharano boboky aty anatinay. Misaotra Jesosy malalo dia nalaza saotra sy voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay a. Halleluia. Amen. Nampandrotsika raha lahantsika tojo a hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tojo anao ny fitenena. Tahin Jesosy daholo tsika rehetra dia misorabetsaka pasitera nomeny fitenenana dia araka hivavaka ary tsika. Jesosy malalo misorabetsaka anao Jesosy fa rehetra indray ane Jesosy a misaotra anao fa mbola naheno an'izany teny zany indray Jesosy malalo. Tena teny mikafika anay indray zany teny zany Jesosy malalo satria sady mampianatra anay hoe apetraka anay a eo apoditry ny hazo fijalianao a Jesosy a ny problemanao ny Ismaela anay samy manana Ismaela ny anay Jesosy a ny sasa mety fahoriana ny sasa mety problème araka ny tenen'ny pasitera teto ao anaty vavaka hoe mety volany anazy ny tena hoe olana dia apetraka anay am-pelantananao zany fa tsy zany akory Jesosy a tsy zany ny engana tsy zany ny vatsy satria na vola raisa koa sy ara tsy ampy enganay a dia ty amin'ny fiainana fa alenay mipetraka eo am-pelantananao dia tenanao ny momba dia tenanao ny mampahery a dia tenanao no mampitombo anay Jesosy a araka ny Ismaela teo dia tena nitombo izy dia ny alehibe. Alleluia. Dia tahaka izany koa ny Jesosy mba hitanay mbavaka ny firenenay a tianay ny Jesosy io firenenay tena mba hitombo mba hialehibe tena hotahinao hoe dia apetraka anay Jesosy a io androany ny Ismaela anay. Alleluia. I firenena ray io mihitsy ny Ismaela anay androany dia apetraka anay ao apoditry ny hazo fijalianao io Jesosy dia anao no hikasika an'io a firenena io a dia anao ny aheno feo an'io firenena io a ny problème zay miainga eo dia problème ho renao. Alleluia. Dia tena hoe iovafoa ny firenenay a Jesosy malalo. Tena milanao loatra Jesosy a satria tsy mahavita tena tsy afaka mampitraka tena fa Ismaely mbola kely aloha dia tsy mahavita dia izay no ametrahanay a eo am-pelantananao a Jesosy malalo fa milanao a ny firenenay. Tena mila ny tananao mahery ampitraka ny firenenay a dia mba momba Jesosy a momba ny firenenay fa tianay ny Jesosy firenenay io ary tena mila ny fanahinao masina ny olo-tsaina amin'ny zavatra rehetra fanapa-kevitra rehetra raisina ao amin'ny firenena io a na ny miainga hatramin'ny vahoaka madinika zany ka hatramin'ny filoham-pirenena mihitsy tarika ny firenena dia tena eo fanapa-kevitra finaritra daholo homban'ny fanahinao masina. Dia misaotra Jesosy eo finaritra teo anao fisandratana teo anao a. Alleluia. Amen. Alleluia. Makasitraka rirana raha tojo tamin'ny vavaka mamy be famaranana fotoana. Misaotra ihany koa Andrinambavy Roziminata mitoroteny sy Marinata Anata mivavaka fanomboana. Dia misaotra anareo rehetra izay nizara fahatsapana dia misaotra anareo ihany koa nao traduction tanatin'ny commentaire. Jesosy amarifitia anareo rehetra ary dia tsy adino nareo izay tonga nanarika teto. Dia Jesosy koa ny mezerini fo nareo rehetra tobozy sy fahasoavana hatrany dia mariza foana amin'ny asan'ny tompo. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny rahalandra Jesosy dia rapitrintsika eo eto amin'ny ora tahaka izao a dia manapotaka an'izany dia efa mirarotso fahasoavana ho antsika rehetra tapandriamanitra daholo dia rapitrintsika miona. Halleluia. Amen. Mahery izy daholo.